Miarabantsika rehetra any an-tokantrano any ary manonona ny fiadanan'ny tompo hanapaka amintsika rehetra. Misy fanontaniana hoe mahavonjy ve ny fitandrimana lalàna sa tsia? Izay no jerentsika fohy ato anatin'ity fifampizarana ity. Ny hamaly avy hatrany hoe voavonjy ny olona mitandrina lalàna na hoe very ny olona tsy mitandrina lalàna dia tsy misy manana aksia amin'izany izaho sy ianao, ary tsisy afaka miprononse, miprôklame didim-pitsarana ny amin'izany isika olombelona tsirairay. Matoa nomen'Andriamanitra ny lalàna dia isan'ny soro-dalana, fatorany atao hoe lalam-pamonjena. Izany hoe ny lalàna izany dia isan'ny maneho amintsika mpino, mampahita ho antsika mpino, mampahafantatra ho antsika mpino ny verite, fahamarinana ao anatin'ny atao hoe fahatsarana tsara mihoatra amin'ny faharatsiana dia ny ratsy izany. Eto amin'ity tontolo iainantsika ity dia misy ny atao hoe tsara, misy ny atao hoe ratsy. Ny tsara ambaran'ny baiboly iray ihany ny tsara, Andriamanitra tsotoa, Jesosy Kristy ny fanahy masina. Ireo ihany ny tsara. Tsisy malaza zavatra tsara ankoatran'ireo. Ny fahafenoandreo no antsoina hoe tsara, ary izay tsara izay dia miendrika tsy afaka refesitsika, tsy afaka lanjaintsika, tsy afaka imazinentsika akory fa ao aminy natioran'izay, ny plénitude an'izay. Dia ny mifanohatra amin'izay ny ratsy dia ny tontolon'ny Satana sy ny asany izany. Mahavonjy ve ny fitandrimana lalàna? Nambarako tery ambony hoe ny antony lalàna ary nanomezan'Andriamanitra ny lalàna dia soro-dalana ho amin'ny famonjena, ary nambarako ihany koa fa isika dia tsy manana droit miprononse, miprôklame, tsy manana aksia amin'izany tsika, tsy manana fahitana any amin'izany hoe ny olona mitandrina lalàna dia voavonjy, ny olona tsy mitandrina lalàna dia very. Ny antony hazavaiko aminao dia mitaky toe-po. Misy enjeu be, misy poids be ny toe-pontsika eo amin'ny lalam-pamonjena izay nasehon'Andriamanitra sy nomen'Andriamanitra, nampahitan'Andriamanitra, nozarain'Andriamanitra ho antsika tokony hizorantsika. Ka raha miresaka lalàna tsika hoe mahavonjy, eto amin'izay tsika dia hiditra dintay kely. Afaka kosa isika mamena viana, manao viana, mamantatra, afaka mahita indrisy izany tsika fa ny olona anankiray izay mitandrina lalàna kanefa tsy manana ny toe-po izay takian'Andriamanitra, takiany tsotoa, takiany Jesosy Kristy, takiany fanahy masina, hifanaraka amin'ny lanjan'izay lalàna izay, amin'ny natioran'izay lalàna izay, dia mazava ho azy fa tsy voavonjy. Ary raha miakatra kely ny fandalianantsika dia hoe very. Ary izay ilay ambaran'ny bokin'ny Romanina 3:20, ny Galatiana 2:16 hoe tsy misy nofo ho amarinina amin'ny asan'ny lalàna.
Satria eo izany le toe-po de mihazakazaka fotsiny amin'le sistema hoe mitandrina, amin'ilay fomba fotsiny hoe hatateraka an'ilay hoe moi izaho je suis de mirona mihazakazaka betsaka amin'le hoe tanterahako ny fitandremana ny lalàna hatreo fotsiny, fa tsy eo amin'le toe-po hoe takian'Andriamanitra hifanaraka amin'le lalàna. Andray ohatra isika, ohatra hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao, didy zay fa ny didy raha zavaiko tsotsotra de ohatry ny hoe tsilokely izy io de tay, dekre no teny baiko ao anatin'ny lalàna fitiava-namana. De amin'izay fotoana izay raha ohatra zany misy mpino mihazakazaka fotsiny izy hoe satria ny lalàna, satria ny didy miteny hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao, de izay endrika hoe fampisehoana fa hoe mitandrina izy, manao tous les moyens izy mba ho hitan'ny olona fa hoe tiany namana izy amin'izay fotoana izay de tsy afaka manana accès amin'ny famonjena izy, satria rehefa vovavahoaka ohatra de izy ny voalohany mandray micro ary izy ny voalohany mahay mandahan-teny, mahay mitanisa verset toko sy andininy ety amin'ny Facebook, mahay manambara izay rehetra eritreretin'ny olona fa hoe fitiava-namana, fa ny eo am-pony de tsy mifantoka betsaka amin'ilay zavatra takian'Andriamanitra selon la Bible, selon la natiora tian'Andriamanitra merenana antsika, de tsy inona izany fa sincérité, tsy inona izany fa ilay toe-po hoe tiany namantsika isika ary ao anatin'izay misy toe-po mamerina an'ilay namana izay didiny didy sy lalàna tiavintsika, mampita ny sitrapon'Andriamanitra voalohany aloha zah, ianao, isika ilay hoe mitiny namantsika arak'ile didy ohatra raisiny eto de manana sy mandray an'ilay natioran'Andriamanitra ary en même temps mizara sy mampita izay natioran'Andriamanitra izay. Izay le toe-po tokony hifanaraka amin'ny fitandremana ny lalàna sy didy. Eo de mila mazava tsara hoe tsy ilay mba ho hitan'ny olona mampiazakazaka fa ilay sitrapon'Andriamanitra. Inona no tian'Andriamanitra ampitaina, tian'Andriamanitra zaraina amin'ilay olona andidiana antsika hoe tiavo, tiavo ny namanareo tahaka ny tenanareo. De mila mahita an'izay tsika amin'ny fanatanterahana ny lalàna, amin'ny fanatanterahana sy ny fankatoavana ny didy. Feny tokony ho araka ny sitrapon'Andriamanitra ary mametraka ny fitiavana dia hanatanteraka foana ny sitrapon'Andriamanitra ny fankatoavantsika ny lalàna sy didy. Izay raha izay le soron-dalana de mazava fa afaka voavonjy ny olona anankiray. Ataoko entre parenthèse satria mbola conditionnel, mbola betsaka ny zavatra mifamatotra ao anatin'ny fitandremana ny lalàna sy ny didy ary izay ny antony fanekena taloha sy ny vaovao izay maharitra mandrakizay.
ry havana anio ary mampita hafatra amintsika hoe raha mitandrina lalàna ianao, raha mitandrina fivavahana sabotsy ianao, raha mitandrina tsy fihinanana zava-padiny ianao, raha mitandrina pitsopitsony rehetra ny batisa, asitrika sy ny atete ianao afaka ampianao, de mila fantatrao, mila mipetraka tsara hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ireny rehetra ireny. Ary surtout ilay fitandremanao ve, ilay eritreretinao fa fitandremana, mbola question hoe selon la Bible, tena hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra ve? Le hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra de mampita ilay mesazy tian'Andriamanitra ampitaina ve? Izay no aloha, izay no mipetraka aloha, ary izay no omentsika lanja, omenao lanja ao anatin'ilay fitandremana, sa ve ilay hoe toe-po, tandremako, ataoko, asehoko mba ho hitan'ny olona, hoentina izany anehoana fa hoe moi je suis juste, moi je suis saint devant tout le monde. Izaho de miezaka mampiaiky ny manodidina sy ny fiarahamonina, mampanaiky, manisy masika eo zany amin'ny alalan'ny fitandremako ireto lalàna ireto, fivavahana alahady, fivavahana samedi, fitandrisako verset sy toko sy andinina ety amin'ny Facebook sy ny zavatra isan-karazany ohatran'izany, tsy finanam-pianakasoa sy ny sisa rehetra, fanaovako sarin-doha, fitenenana amin'ny teny tsy fantatra, mba entiko toy ny hoe entre parenthèse amitahako andrebirebeko ny sain'ny olona fotsiny ihany fa hoe za de mahatandrina, kanefa le toe-po tsy mifanaraka am'le natiora tian'Andriamanitra apetraka ao anatin'ny tontolon'ny fitandremana, satria ny tanjon'Andriamanitra na mitandrina aminao tsy mitandrina de fahadiovam-po, izay mahadiovam-po ihany no hitan'Andriamanitra, ka tsy ny ivelany no miantoka izay fa ilay natioran'i Jesosy Kristy, tao amin'i Jesosy Kristy, tao amin'Andriamanitra, izay mila tafita amintsika. Feno zany rehetra izany tandremo ary sao de ilay fitandremana lalàna no manary anao any amin'ny elo, tandremo ary fa sao de ilay tsy fitandremanao lalàna no manary any amin'ny elo. Zavatra mitovy zany fa ny fitandremanao ny tsy fitandremanao de aoka tsy ho fanamarina tena avokoa zany rehetra zany, fa tokony ho fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fahafenony ary ampitiavana, te hanatanteraka, te hanatona amin'Andriamanitra, te hifandray amin'Andriamanitra, izay no mamatotra izany rehetrarehetra izany, de mirary soa antsika rehetra ary mampahiry antsika amin'ny fihazakazahana, fanantonana sy ny faniriana te hiray amin'Andriamanitra amin'ny fomba rehetra. Tainy tompo isika rehetra, veloma tompoko.